Halleluja, halleluja. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny faharoan'ny volana May 2024 izao. Andriamanitra ny fiadanany ny ombanao ary mandeha miomana ianao andeha hiasa na hianatra na mihaino an'izao Hanina Sahaza vao maraina izao dia ny fanahy masina ny hikasika ny fiainanao, ny fonao sy ny sainao ary anokatra ny masom-panahinao. Amen. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe ny fiandohan'ny zavatra rehetra, ny fiandohan'ny zavatra rehetra. Azadiny fa ao anatin'ny volan'ny Fahendrena isika. Ny tenin'Andriamanitra ho vakiantsika dia ny hoe ao amin'ny hitantsika ao amin'ny obolana toko 7:10 izay milaza toy izao hoe ny fahatahorana ny Jereo no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazavan-tsaina. Amen. Averiko, ny fahatahorana ny Jereo no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazavan-tsaina. Amen. Mikatsaka ny fanahin'ny fahendrena vena manomboary amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Tsy manomboka amin'ny fahatahorana izay tsy avy tano ninina akory. Ohatran'ny hoe misy filma horera ve dia matahotra ianao na zavatra ana. Tsy izay. Fa tombo hoe amin'ilay fanajana masina izay mametraka anao amin'ny toerana misy anao ary koa mametraka ny Andriamanitra ao amin'ny toerana misy azy. Avy amin'ny fanajana lalina atao hoe fahatahorana masina, izay no aviny ny tena fahendrena. Apetrao lohany foana Andriamanitra androany dia ho hitanao fa anaraka ny zavatra rehetra. Jerevina i Joba, ny andininy voalohany eo amin'ny bokin'ny Joba ao anaty Baiboly dia manambara fa olona natahotra n'Andriamanitra izy. Izay fatahorana n'Andriamanitra izay nampijoro azy na dia nandalo sedra mafy tsy mila ho zaka azy izy teo amin'ny fiainana. Na dia tsy takany aza tamin'ny voalohany fa ny fahendrena dia avy amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Ahoana ny ampiaranao an'izany androany mando ali fotsiny ianao mandritry ny 2 minitra ampahanginana. Tsy manontany ninona, tsy miteny fa fotsiny saintsainy ny ahalehibean'ny Jereo. Dia ho hitanao fa hiova mitsara ny andro izay ho diavinao. Alleluia. Vavaka tsika. Tompo, fenoy ato amiko nay ny fahatahorana anao. Aoka ny zavatra fantatro rehetra sy ny zavatra ataoko rehetra dia manomboka amin'ny fiankohofako aminao. Ianao no Andriamanitra ary izaho manompo anao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dahin'Andriamanitra ianao mino fa nahakasika anao izay teny foy izay entinao hamakivaky an'ity andro anio ity dia entiko fahasoavana sy famolapoana hanaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'ny Jereo andro lava ianao. Ampitiavana be Dr. Hanina Sahaza.